zanagasikara mbola nareo apitsika amin'ny sababaka raha tsy misy olona zany inona tokony ataontsika eto amin'ilay sababaka eto na lehilahy na vehivavy rehefa raikitra ny position-tsika tsy maintsy eo foana le misabaka moa zany ankapobeny vehivavy elahy koa nefa mila misabaka koa elahy indraindray rehefa ohatra an'izay rehefa mate-akafia nareo anankiroa noho izany dia ity tongotra antsika ity tompoko dia mila atao sopla tsara eo aloha nareo anankiroa miaraka mifanotra kely eo mialohan'ny 10 minitra ataovy miakatra kely ohatran'izay foana kely tongotra atao massage kely ohatr'izay dia rehefa mijanona kely jereko tsara ihetsiketsika be io zatrozatra be daholo io tongotra antsika rehetra rehetra io sy ho vatantsika rehetra rehetra io dia ilainy zany mba hampalefaka antsika mba ahazoantsika fahafinaretana miakatra kely dia misopirana miakatra kely dia misopirana dia amperahana izy anankiroa amperahana tanareo mianatra manao ohatran'izao ianareo anankiroa rehefa ao an-trano ao ilay roa iny tsy faladia itsy alefa sy position tsara tare io mba hampalefaka ny vatantsika zareo tsara fa za zao manoro-nareo dia efa tsapako lasa me mafana ako ambon'izay lasa tsapako io me malefaka ny vatako dia rehefa avy atao kely an'izay dia alefa atao tsirairay atao amin'ny ilany dia atao anankiroa miakatra midina ohatra ny tongotra sobakaka miakatra midina ohatra ny tongotra sobakaka izay dia rehefa tsara fa rehefa avy eo zao dia afaka manao tongotra sobakaka afaka mipelipelika tsara ny tongotrareo anankiroa rehefa avy manao mikotrana kely mandany fotoana kely manao ohatr'izao ianareo anankiroa izay ve maso